Faly miarabatsika mpanaraka ny Katesizy Karemy indray. Amin'ny tendroany ty ny hoentiko ho azavaina amintsika dia ny mahakasika ny Lalan'ny Hazofijaliana izay vavaka fanaontsika indrindra amin'ny vanim-potoanan'ny Karemy tahaka izao. Saika mpitiavana sika hanaraka ity fanazavana ity hatramin'ny farany. Dia ny androizantsika azy dia hoe ankehitriny moa zany araka ny teolozian'ny masindapoly sy ny teolozia ny Eglise Katolika izay tena velabelarina eo fampianarana mahakasika ny fiarahamonina, fampianarana sosialy, dia anisany tsara zany ny hoe rehefa mandinika ny fijalian'i Jesosy sika amin'ny Lalan'ny Hazofijaliana dia tsy tokony hijanona fotsiny amin'ilay misaintosainto hoe zao no nanjohan'ny tompo, zao no nanjohan'ny tompo, ilaina iny ary tsy maintsy atao, fa tokony hitarina zany be moa ireo fa manoratra reny boky fandiniana masina Lalan'ny Hazofijaliana reny mamorona zany le hoe ahoana ary ny ampiarana zany amin'ny fiainana. Ohatra zao ny frère José ao amin'ny Dehonianina dia sady nampifanarahana koa moa amin'ilay atao hoe inculturation hoe fampanaraham-bolotany tafaran'ilay synode voalohany ho any Afrika tany amin'ny taona 470 dia nampirisika. Anisany tena nivoy an'ity inculturation ity teto Madagasikara ny ray aman-dreny eveka atao io sa Monseigneur Jean-Guy Kotondravahatra, tsy nahatratra azy aho fa hita amin'ireo boky nosoratany. Nato zany ihany koa ny evekany Mananjary ny ray aman-dreny Monseigneur Xavier Tabao Manjarimanana. Dia niara niasa tamin'ny ty frère Dehonianina atao hoe José dia nodiniana zany amin'ny fomba malagasy, ny tanora, ny aina, ireny ataontsika hoe kolotsaina malagasy ireny zany ny fandiniana ny Lalan'ny Hazofijaliana. Dia azo mpifandipiasiny reny isaky ny zoma Karemy mba hahitana bebe koa hoe ilay Kristy izay mijaly eto dia hita taratra hoe mifandray koa amin'ny famonjena ilay zava-misy kolotsaina eto Madagasikara. Fa ny tena horesako amintsika androany dia mahakasika ohatra hoe fiainam-piarahamonina zany, satria ny Eglise dia tena mivoy an'ity ataontsika hoe fampianarana mahakasika ny fiarahamonina ty, ny hasiny maha-olona, ny sohiombonana, ny firaisan-kina, ny fihavanana sy ny sisa, ny rariny. Dia zay zany anisany hoe tsara koa ampidirisika rehefa mandinika ny Lalan'ny Hazofijaliana, ary zay izy tena manampy antsika hampifandrayany hoe sady mitsaoka ny Kristy ilay mijaly hamonjy antsika tamin'izany andro zany, no ihany koa mahita ny Kristy izay mijaly ao amin'ireo ratsambatany ankehitriny. Satria izay le teolozia araka ny masindapoly le hoe tsy azo sarahana i Kristy loha izay efa tafiditra any amin'ny voninahitra, Kristy tête kefale, sy Kristy ratsambatany dia ireo olombelona ratsambatany ankehitriny. Dia hojerentsika zany hoe reto ary le fijanonana 470 dia reto ny ifanandrofisan'izay hoe hotiniantsika koa hoe mbola misy Kristy mijaly maro dia maro amin'ny ratsambatany ankehitriny zany. Dia manao fisaintsainana zany sika, lazaiko tsotra izy fa anjarantsika mba mandinika an'izay ihany koa rehefa manomana Lalan'ny Hazofijaliana. Ohatra hoe zany eo amin'ny station voalohany le hoe toerana voalohany fijanonana nidiniantsika dia le hoe voheloko ao faty Jesosy. Voheloko ao faty Jesosy dia ino moa efa hitantsika zany hoe natolotra ny pilaty i Jesosy dia ny androny le hoe fa tsy amin'ny Hazofijaliana izy. Dia fahemontsika amin'ny evanjely iny dia tsy dia averiny antsika lalina be fa any amin'io koa toko 720 andininy 720 ka hatramin'ny 520 no misy an'izay amin'ny evanjely le hoe nanamelohana an' Jesosy zay. Misy koa any amin'ny evanjely hafa ohatra hoe Matteo sy Marka sy any amin'ny Joany fa ny eo amin'ny Luka zany no resako tamintsika teo. Inona ny fampiarana an'izay hoe Jesosy voheloko ao faty zay amin'ny fampiarana azy ara-tsosialy na ara-piarahamonina, satria araka ny teniko hoe Kristy io dia mijaly eo amin'ny ratsambatany, dia be dia be ny olona amin'izao fotoana izao voheloka tsy amin-drariny, vohendrikendrika, tondromolotra fotsiny dia mampiditra ponja azy eo aloha le hoe vokatry ny fialonana na noho ny tombotsoa dia manameloka sy manatsiny le olona mitory. Eo ihany koa ny fitsarana dia fatatsika fa hoe manjaka dia manjaka ny kolikoly amin'ny endra samihafa dia be dia be ny tsy manatsiny voheloka ankehitriny. Dia rehefa manao nyity fijiny hoe Jesosy voheloka ao faty dia hoe maro koa ny rasambatan'i Jesosy no voheloka sy andrariny dia lasa victime manala sibatra zany noho ny rafim-piarahamonina izay ataontsika hoe efa tena simba. Na dia amin'ny fiainana andavanandro aza dia misy olona avy hatrany dia tsaratsaraisika foana, dia zavatra tsy maro-pototra dia avy hatrany dia mitsara azy sika.
na misara zavatra ivelambelany, sisy fondement fa manao jugement téméraire. Zay fitsaratsarapona zay koa de anisany hoe diniantsika rehefa mandinika an'io fijanonana voalohany io, ny fanendrika andreana, ny fanompotomboana. De reny zany anisany diniantsika fa be zany no hiaramboina anao hoe victime vokatry ny hatsony fitsarana. De misy koa voatery migadra na nogadraina no ny hevitra ara-politika na hevitra naseho ny ohatra, de voatery migadra. Anisany diniantsika amin'io fijanonana voalohany io koa ny endrika fanavakavahana isan-karazany, ny fanamelohana ara-piarahamonina ohatra hoe amin'ny rafitra ara-panjakana, zay aloha mampigadra zay. Fa any amin'ny fiarahamonina any mety misy olona endrikendrehana fotsiny satria izy rasta re de hoe raha bebe igny mpangosavy, de lasa ataon'olona doboka sy ombonan'olona amin'ny fiarahamonina, asesy vohitra sy ny sisa. Mila diniantsika kristianina ankehitriny izany rehefa mandinika an'io fijanonana voalohany io. Jerentsika andray ny fijanonana faharoa, le hoe Jesoa mitondra ny hazofijaliana. Aitony Jesoa le hazofijaliana satria nampitondra anazy. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra no misy an'izy io de hitatsika zany zay ao amin'ny Joany toko faha 17 andinina faha 17. Joany toko faha 7 andinina faha 17. De apetraka eo tsoroka an Jesoa lay hazofijaliana, lay fitaovana hampijaliana azy. Ekeny ty fijaliana mavesatra ty ekeny ty zavatra hamonoana azy mahamenatra ty, dia mivesatra ny hadisotsika izy. Araka an'le lazainy izay ampaminany hoe marina fa ny fijalitsika naintiny ary nondratra taminy no nasitrana atsika, ny diadefina natao taminy no nasotsika famelan-keloka sisisa. Rehavana inona indray ny hevitra n'ity fijanonana faharoa ty raha ampifandraisitsika amin'ny lafiny ara-sosialy, am'le hoe tsika miandro ny rariny de ahoana ny fandraisana zany. Am'izao andro zao de misy olona no ny aretina sy miakina amin'io aretina, misy olona semba na manana kilema ara-batana, misy olona manana kilema ara-tsaina. Ireny de anisany hoe mitambesatra ihany koa amin'ny mpianatry Kristy ankehitriny no ny antony samihafa. Eo ihany koa ny akivina, ny aketrahana no ny zava-misy amin'ny fiainana na-tokantrano, fiainam-pitiavana, fanambadiana, ara-piarahamonina sy ny sisa. De mavesatra eo atsoroky ny olona reny karazana aretina samihafa reny na misaina na mivatana na folo. De tiantsika ny mivavaka ho azy ireny ary mba mijery hoe inona ny fandraisana andraikitra mety azotsika atao eo amin'ny sehatra na hoe niveau izay misy atsika. Zay moa zany amin'ny fampianarana sosialy ny fiangonana atao hoe principe de subsidiarité. Inona no azotsika atao eo amin'ny ambaratonga izay misy atsika tsirairay avy, fa sy andrasana ny ambaratonga any ambony. Hoe raha mpitondra fanjakana ianao, ireo le zavatra mavesatra eo atsoroky ny olona zay aintiny lanjay ny baoziny. Inona ny fandraisana andraikitra ataon'izay manam-pahefana ara-politika ara-piarahamonina eo atoerana. Inona amin'ny ara-panahy no azony ataony mpitondra fivavahana toanay eo atoerana. Zay le principe de subsidiarité. Misy zavatra sasany azonao atao eo atoerana, misy zavatra miandry iveka, misy zavatra miandry fivodrona-be ny iveka, misy zavatra miandry ny papa. Fa ity hoe isika ny mahita maso le zavatra lanjain'ny olona, inona ny fanafahana na fanamahivanana azontsika omena ny olona. Be dehibe ny mpiasa no hitambe tsara ny zavatra, hitakinasa be dehibe nefa kely ny karama tsy mitombo ny karama. Eo ihany koa ireo ray aman-dreny tena ataontsika hoe miady mafy amin'ny famelomana ny zanany, ho an'ny sakafo, ho an'ny resaka sécurité sociale, zavatra manahirana ny ray aman-dreny daholo zany. Ny tsy fananana asa mandriny fotsiny. Hitomany sika raha tena visavisaitsika ary jerentsika hoe tena eo ambany masontsika ireo olona mijaly ireo, de inona ny mba ataontsika hanamaivana an'ireo olona ireo. Eo fijanonana fahatelo de misy ny hoe lavo voalohany Jesoa. Lavo voalohany izy satria eo amin'ny vozon'i Jesoa zany le lakroa mavesatra be, reraka izy satria fa nampijaliana tontolo alina zany hatramin'ny samborana azy mandra-pahatonga fotoana fitsarana. De tsy ho visavisaitsika eto fa be ny zavatra efa nieretany normal be zany izy mavesatra io azo fijaliana io, de reraka izy.
de hita zany hoe reraka de reraka i Jesosy. Inona no ifandraisan'izay indray retiny antsika mifampifandraisana azy amin'ny lafiny ara-sosialy sy ny hoe rariny ara-sosialy. De ity no andraisantsika azy hoe amin'ny ankapobeny io de hoe isika zao de mba kristianina mba mijoro, kanefa misy le fahalemena de lavo isika, lavo ny fakapanahy isika, lavo amin'ny zava-mahadomelona, lavo amin'ny fitondran-tena ratsy, ny toka sy ny sisa. De be zany reo fahalavona samy hafa zay mety hoe mahazo ny olombelona e, na zavatra hoe mbe fa miarina amin'ny fiainanao de lavo indray anao. De reny koa sady antsika mbavaka no hitadiavantsika hevitra hanampiana an'ireo olona lavo eo amin'ny fiainana izay. Fijanonana fahaefatra de hoe Jesosy fanandrify ny masony sy Maria reniny eo ampilatsanany azo fijanonana hitany ny masony reniny. Tsapany Jesosy mihitsy any alahelo ny Maria reniny mahita nyity zanany izay misaly. Inona no ampifandraisantsika an'izay amin'ny fandiniantsika ary ampifandraisana amin'ny fiainana andavanandro. Be de be ny renim-pianakaviana tena tory fo mafy mihitsy mahita ny fijalian-janany. Zanany mba natohana hianatra tsy mahita asa, botoin'olona fotsiny, kely karama, mety hoe gadrain'olona, mety hoe soparan'olona le zanany de mijaly ny reny. De tsarovantsika manokana ireny mijaly reny amin'ny mandinika ny fijanonana fa efatra io zany isika zany zay. Anatin'izay ihany koa tsy voatery hoe reny ihany fa be koa ny olona tena marary eo anatiny ao mahita ny fijalian'ny namany. De tsarovantsika ireny olona mijaly reny mahita ny fampijaliana ataon'ny namany nefa izy tsy afaka manao ninona ohatra. Ao amin'ny fijanonana fahadimy de le hoe Simona lehilahy avy any Sirena nanampy an Jesosy mitondra ny azy fijaliana. Ao amin'ny Matteo 7:20 andiny 2:30, Marka 5:20 andiny 1:20 ary Luka 2:20 3:20, Luka 3:20 andiny 4:20 misy an'io tantara io hoe lehilahy avy any an-tsaha de nasainy miaramila hoe ao ento de mitondra izy nanampy an Jesosy. Inona no ifandraisan'izay indray amin'ny hoe rariny ara-piarahamonina satria anisany hoe mba tanjonako zany hoe hatakaratsika hoe le Kristy mijaly eo amin'ny ratsambatany no ampitsika koa ankehitriny. Ireo ratsambatan'ny Kristy zany mitondra ny azo fijaliana ihany koa de jerentsika ny lalana izoran'ireny olo ireny. De hoe resaka firaisan-kina, fifanampiana, fiombonana amin'ny manjony hafa, zay zany ny fampianarana lehibe amin'ity fijanonana fa dimy ity. Hoe aotrika samy mba ho sahala amin'ny Simona daholo ka hanampy ny namantsika izay mitondra ny mavesatra hanamaivana azy. Anjara azo fijaliana le entiny fa ianao mba afaka manamaivana azy tahaka ny Simona zany zay. Ahoana ny iainana zany? Ireny ataontsika hoe bénévolat, filasahana sitrapo amin'ny endriny samy hafa reny de fa fanaovana Simeona zany zay. Fanaovana Simona zany zay. De be de be ny sehatra ahafahana mikatroka tahaka zany. Ny fanaovana asa soa amin'ny endriny samy hafa, fanampiana ny mpifanolo-bodirindrina, fiaraha-mientana eo fokotany eo amin'ny tanàna mba hanao zavatra miaraka. Reny zany anisany ataontsika hoe tsara dinitsika koa rehefa hoe mandinika ty hoe Simona nanampy an Jesosy mitondra ny azo fijaliana, zaho koa sahala amin'ny Simona nanampy ny namako manamaivana azy amin'ny fijaliana. Ao amin'ny fijanonana fahaenina, de le hoe Veronika mamafa ny tavan'i Jesosy, zay zany ao amin'ny lalan'ny azo fijaliantsika ao iny zany le vehivavy mitazona lamba de hoe raikitra teo ny endrika an Jesosy. Io le teneniko teo nanaovan'ny Papa John Paul faharoa fanamariana hoe ireo zany tsy voatantara ao amin'ny evanjely fa tradition io, zavatra mety tena nisy io satria ireo apôstôly tena nahita hoe nisy an'izany Veronika zany tokoa de nitantarainy le izy. Dia tazomin'ny fiangonanao zavatra inona zany hoe nisy vehivavy anankiray tia vavaka, vehivavy tsara fanahy be io namafa ny tavan'i Jesosy satria feno reoka sy ratra ary disoka ny atsemboana ny tavan'i Jesosy le atsemboana mifangaro raha de nanampy azy satria na mandeha de mirepirepy tsy mahita ny lalana ambany Jesosy. Ny sariny raikitra hony tamin'ilay lamba izay namafany Veronika ny endrika an Jesosy. Inona ny fampiarana an'izay ara-sosialy zany? Zany hoe apatsiviko foana mitapy amin'ny faharoa zany rehefa avy mandinika le ao amin'ny lalan'ny azo fijaliana mahazatra sika de mijeriny hoe inona ny fampiarana ara-sosialy an'izany hoe
jerentsika hoe i Kristy mijaly eo amin'ny ratsambatany ao amin'ny olombelona. Iza no mamafa ny endriky i Kristy tahaka ny Veronika amin'izao andro zao ankehitriny zao. De ohatra zao, misy olona manao mission any amin'ny toerana lavitra be any, mpampianatra, dokotera, satria misy ratsika katolika hoe ry tompoko la endrikao hoe tadiavitra io ka mahafinaritra ahy. De hoe raha ohatra anao manao mitady ny endrika koa ka manao an'izao de hahita ny endriko ianao amin'ny fanasoavana ny hafa sy ny madinika zany no ampisehotsika an'le hoe maneho hita ny endriky Kristy amin'ireo olona zay fafaitsika ny abadony, fafaitsika ny aretiny, fafaitsika ny tsy fahalalany, ny havoretany, ny tsy fananany fiainana mbola mitsipozipozy de asandratra atsika izy de lasa misy endriky Kristy miseho. De izay asa samihafa fampandrosoana sy fampivelarana ary fampivoarana ny namana zay izay no ataontsika hoe mitovy amin'ity ataony Veronika ity. De fifanampiana manahirana sy sisa ohatra zao tany Tomasina nisy an'le cyclone ngezany varany teo. De sika miezaka manampy ny olona de fa fiainana an'le nataony Veronika zany ry havako. Ao fijanonana fa 7 dia le hoe lavy-fanotelony Jesoa lavy-fanotelony io dia satria reraka izy mafy ny zavatra entiny zany de trotraka indray izy lavo ao ambanin'ny hazofijaliana. Dia inona no jerentsika ao amin'ny namantsika anatin'izany? Misy namantsika lavo teo aloha de mba faniarina izy fa ndraindray mbola lavo de tokony ananantsika fandeferana ihany koa ireny olona lavo reny na hoe manao rechute, fa tsy ho tsara itsika nataontsika sindrofa lavo fa mba micomprendre sika hoe mafy ny aretany de normal izy raha ohatra mety hoe mbola lavo fa nefa akinitsika mbavaka sy apitsika ara-torohevitra ireny olona lavo indray ireny mba ho tafarina indray. De ny fijanonana fahavalo de le hoe misy vehivavy maromaro araka lazainy Lalan'ny fijanonana de vehivavy masina nitomany an Jesoa. Fa niteneny Jesoa hoe aza izao no hitomanina fa ny taranakareo no hitomanio sy ny sisa. De inona ny fampiarana an'izay ankehitriny mba hifanaraka amin'ny vanim-potoana iainantsika io zavatra tiniantsika io zany de zao hoe aosika sy ao am-po fosiny no malahelo olona fa hahitany hoe zao any tena fototry ny problème, zao ny tena olana zao. De ohatra zao misy zava-mitranga ankehitriny de mbola misy zavatra lalanao iny tokony hampanahy atsika sy hampitebiteby ary hampalahelo sy hampitomany atsika. Zao fotoana zao mipoaka ny ady any Proche-Orient amin'ny ilany atsinanana akaiky iny zany le manamorona ny ranomasin'ny Méditerranée sy ny namany iny sy any Moyen-Orient, any Iran, Proche-Orient, Moyen-Orient, ny any amin'ny Extrême-Orient, any Chine sy any reny tsy misy fa Proche-Orient sy Moyen-Orient zany misy ady amin'izao fotoana zao. Be de be ny ankizy tratry ny ady, be ny olona voatery misomponenana, voatery mifindra monina na aty Afrika aza de be reo mifindra monina de maty any an-dranomasina any. Tadidinareo le hoe ny papa mandeha izy nakany amin'le toerana fivatanan'ny mpisomponenana Lampedusa tany Italia, satria ny olona zany de milefa ireny no tokony hampalahelo atsika ka tsy ampy fotsiny malahelo mitomany fotsiny fa mivavaka ho azy ary mivavaka amin'Andriamanitra mangataka mba sy hivirenan'ny loza sy ny atampo tahaka zany amin'ny ho avy.